mba atao tany saina mba fenona roapolo am'izany faharoapolo taona zany fotodravitrasy matanjaka be zany FPV am'izany tsisy tsy malala matanjaka raha gamy fiangonanareo de mena zareo sady zany aizakory zay eo inona mivita eo nefa tokony havita zavatra lavitra mihoatra lavitra sady zany mihoatra lavitra no tokony ho vitatsika andao anao zavatra tsara ao an'Andriamanitra ndao arytsika hitondra teny eo amin'ny tombo Jesosy tsy manavity zay hatramin'izay ndao anonitra izay le mpitsikera foana izay le mpanenjika zany fa ny spécialité atsika misy zavatra manao zavatra tsara dia sotoma mahidina inona koa mananina zao manana anao tsy izay ntsony mandao inona ny fanatsarana inona ny mety inona ny tokony tohizana andao tsy fanozika ntsony hoe ianina varina mijery ny hafany vao mijoro ny anakay ianina hoy any izy iny miasa ininy akanjanaovany iza ny vadiny aiza izy mipetraka zany manahirana atsika toky sy andininy ny amin'ny fiainan'ny olona fandao toky sy andininy ao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra andao zany ny ainana aza varina mijery ny hafa nananota ry izy efa mipepaka dia efa eo am' Jesosy ianao mbola varina ihany nangalatra mofogasy iny dia rapitra izy ditanao indray ino le nangalatra mofogasy avakery taona de izy indray ianao hoe ino indray le nangalatra mofogasy izy efa ao tanan'ny tompo ianao mbola varina mijery le mofogasy nangalariny mba tsy ho izay tsony toetsentsika sy fijeritsika fandao ho tenenina hoe nangalatra mofogasy efa any Jesosy ndry mamelany helony tompo zay ngely efa ho tany ndry tafaletika kely sy ka atao ahoana fa zao efa any Jesosy ndao entina mbavaka le entina mbavaka tena entina mbavaka fa tsy aparitaka le faratsiny esorony zany fahalemena zany fa tsy mahampandroso zany fa raha fatra mpaniriny zava-panahy ianao a dia zay hampandroso ny fiangonana no averentsika ary le tenin'Andriamanitra hoe amin'ny herintaona toy izao a ankalazan'ny fahen'ny taonan'ny radio isika efa émission any amin'ny radio no hitatsika sady zay amin'ny télévision zany resahany zany dia izy tantara malagasy tena hoe vao maniodina chaîne ny olona dia efa tonga dia tsy novy gasy indray ny fa hoe tantara évangélika tonga dia mandeha be ny canal 7 satria matanjaka be zany radio télévision zany a zay hitory ny filazantsara vitatsika zany sa tsy vita andao anao fanambo hoe vita io Jesosy any aminao le lalana ndao araha tenentsika Jesosy Jehovah ray maro-po zay tia sy mamindra fo mamelany helokaira varina mitajatazana sy mikritika fotsiny zay fa tsy maniana nay Jesosy fa manomboka izao andaonao zavatra tsara ao an'Andriamanitra andao anana fijery tsara ao an'Andriamanitra andao hibanjina ny azo fijaliana fa rehefa mibanjina an'io ianao tsy manana afa-tsy ny fijery tsara ianao tahaka amin'ny fijerin'ny Kristy satria Kristy rehefa vombo tao ambony azo fijaliana dia izao foana ny fijeriny antsika hoe ray eo mamelany heliny fa tsy fantany izay ataony amen dia hitondra tena natrehan'ny tompontsika ny amin'ny hira fahavalo sy efajato Jehovah ray maro-po zay tia sy mamindra fo meno ny atako dia mamindra fo amiko so zay mangataka tsy azo amarinina tsy azo amarinina ngentsika be nitsinitsika zay le mpikritika lava fa mba mamindra fo amiko tsy tambiko isaina amin'ny fahotana marobe tsy fahafitana ny asa nge dia fahotana misy zavatra tokony ataonao nefa tsy ataonao dia ozanao takizay ny ambonanao an'izao ny takizay sy ny tsy misy mitovy ihany fa mandehana dia manaova zavatra tsara ao an'Andriamanitra tsangany sikahitra ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo dia ny fahadimytsika fa Jeso no anarana hoentiko mangataka amin'ny tompo amin'izay fahafahana rehetra fa raha manomboka manao ny asan'Andriamanitra anao tonga dia voavela nge ny helikao voavela ny helikao hoe io le zanako efa nanonitra izy nandeha nanao izay nafaly an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy nangatanao izany famelan-keloka izany voalohany faharoa fahatelo ary ny fahadimy
tokoa Jesosy ny teninao. Izay fatra-paniry ny zava-panahy dia ny hampandroso ny fiangonana no tady avo indrindra. Tompo, tsy mba nampandroso hatramin'izay. Variana mitsikero, mangalatra azy, zany ny zavatra mitranga. Malahelo anao Jesosy ny amin'ny asanao. Raha ny fahitanao izao fiangonana FPVM izao, tokony ho lasa lavitra izao fiangonana izao. Raha ny famezam-pahasoavana ananana izao fiangonana izao, tokony ho lasa lavitra. Inona ny zavatra mitranga ho ianao Jesosy aminay? Variana mifampitsikera, variana mifanosika, variana mifanenjika ianareo. Tsy vita ny asako, 20 taona izao. Aiza ny zava-bitana ny ara-panahy, aiza ny zava-bitana ny foto-drafitr'asa. Manontany anao aho Jesosy. Anako, ino ny feoko, tandremo ny teniko Jesosy. Mbola tambitamby ene nataonao taminay, mbola nanafatra ianao ane. Tandremo ny teniko aho. Hainao an'izay mahazo azy, fahasalamana ho amin'ny nofony rehetra, mahery ny tenin'Andriamanitra izay tokony ho torianay, izay tokony ho zarainay ao anatin'ireny tambazotra-tserasera ireny. Jesosy eo mamindrafo aminay. Nisy ny vita, be ny mbola tsy vitany amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary miandry anay ianao araka ny teninao amin'ny alalan'izao fiangonana protestanta vaovao izao, amin'izay lalany zany no mijenona Madagasikara. Mo vita ve ny misionao? Aizavy efa misy radio. Mbola eto ara Jesosy ny manodidina mbola tsy mandre. Na ny fitaovana lehibe atao amin'izany ara tsy voavidinay. Tokony ho vitanay anefa. Fona Jesosy, tsy nahavita ny asa. Menatra anao zay. Menatra anao zay Jesosy. Mamindrafo aminay. Ary androany ianao, mbola maniraka anay ianao, fatra-paniry zava-panavy eo ahy ianao. Nda hanapandroso ny fiangonana. Tenanao mirosoa aloha. Zay azon'ny tananao atao ataovy aloha hafaly eny ny antso anao. Hampandroso ny asan'Andriamanitra. Mandroso ane Jesosy rehefa mandroso ny asan'Andriamanitra. Foana daholo ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny aretina, ny faharatsiana rehetra ke foana daholo rehefa mandroso ao anatinao Jesosy. Sotra Jesosy, sotra indrindra. Mamindrafo aminay ianao. Fantatray fa tsy mba olombelona ianao ka ho tofo mandrakizay. Fa ho ianao androany ianao miaiky ny fahotanao ka hanonitra indray ianao anao ny asako, dia vonina iara asa aminao ary haniraka aminao ka hanao fanekena vaovao aminao indray. Sotra Jesosy, sotra indrindra ny amin'ny fitiavanao. Matoa izay tonga teto ny tsy niherinay na nitanjakay, ny fanahinao masina ny taona ny tsirana avy tany atokantrano tany. Tonga soa matsara tao amin'izao tempolinao masina izao, andre ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho aniza ny tenin'Andriamanitra, fa ho aniza matan'olona ny tenin'Andriamanitra. Ary misy misiona hiraka mpanaovinao ny tsiraray avy, da natorio ny filazantsara ho ren'ny olona rehetra. Sotra Jesosy. Dia enonao zany vavaka izany, tsy mba lalo talovana ianao famary, tsy mba olombelona ianao ka ho tofo mandrakizay, fa ho ianao hoe raha miaiky ny fahotanao ianao ka vonina amindra indray ianao andeha anatanteraka ny asako, dia amindra fo aminao ka hanenenako ny loza rehetra izay saika amelezako anao. Sotra Jesosy. Dia mahazo ny famelan-keloko izay Jesosy, hiainga indray izay Jesosy, matoky ianao izay, mino anao izay, manantena anao izay, fa piara miasa aminao daholo ny FPVM manontolo ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Ary nametrahanao fitokisana ny amin'izao mission lanitra izay ho tanterahanay etỳ ambonin'ny tany izao. Ka faly izay Jesosy, satria ny olona atokisana dia ny olona voavela heloka, ary ny olona namindrana fo, ka indana amin'ny feon'ny Davida mpanao salamo izay manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay sain'i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen.
mino an'andriamanitra ray tsy to mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' jesosy kristy zanalahy tokony ny tombontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraka mariveritsiny nijarona napaka Paoly Plato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra niperaka ho avahan'andriamanitra ray tsy to avy any velony tsara velona sy maty mino mifanahy masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo izao fiombona ny olona masina famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen anamafisatsika izany fanoratenantsika eo anatrehan Jesosy zany a amin'ny hira 7:20 reko zao ry tompo izany antsonao miantso izany mpanompo mba ho irakao dia eo amin'ilay inty amin'izay tsika ka say ianao hoe vitatsika izany manangana televiziona zany a vitatsika izany hoe manitatra ny radio eraky ny faritany zany a vitatsika nitorony filazantsara dia say ianao anangatahana kavanana ka hiteny amin'i Jesosy hoe inty ao Jesosy inty irao ao Jesosy iranange ianao fa Jesosy ny tompony vola e Jesosy ny tompony arena izy ny tompony zavatra rehetra dia sa mihitsy anao hiteny hoe inty ao irao ao ny andiny voalohany ho fanolora-tena eo anatrehan'ny tompo Jesosy dia ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra ny aman'Andriamanitra irery ihany halleloia masina 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 Jehova tompony maro enkeo ny voninahiny tany rehetra amen petraka isika tompoko mbola ampitombona amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika zava-dehibe loatra ity andro alahady androany ity araky ny nambarany ray aman-dreny izay nitarika antsika teo alahady mirokatry ny radio fiotazatsoa kanefa azadiny ihany koa fa alahady izay ahatsiarovantsika ny fitahina sy ny fahasoavana izay meny tompo ny ray aman-drenitsika dia dada Randriana Toandro zany Jean Josepha izay filompanorona mpaminanina zao fiangonana izao eny tsy miambavaka amintsika eto izy fa isika rehetra kosa dia mahatsiaro izany tsingery taona izay tombonandro men'Andriamanitra azany ka dia miaraba azy sika rehetrarehetra atsiaro ambavaka azy sika rehetrarehetra mbola hitsodrano azy sika rehetrarehetra fa isan'andro isan'andro dia izy no mitsodrano atsika izy no mivavaka ao atsika izy no miaritra n'izay rehetrarehetra etatsika tiatsika hoetiny eo amin'i Jesosy dia androany isika kosa mba hitodika any aminy mba andefa ny fosiny fanahintsika any
hiaraka ivavaka fa mivavaka maro a dia mahery ho an'izany a ray aman-dreny a zay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahany a izany. Any aminay ihany dia misy tononkira foanao amin'ny tsingeritaona tahaka izao, tsy ho ataontsika akory le izy fa ny vetin'ny tononkira dia ho tahinany ianao, ho tahinany ianao, ho tahinany ianao amin'ny androm-piainanao. Zany mba ataontsika poany eritreritra ho an'ny ray aman-dreny, mba ho feno fitahina ny androny rehetrarehetra na inona na inona na amin'inona na amin'inona. Tsika rehetrarehetra koa mino fa ho tahin'Andriamanitra ao anatin'izany. Ny tononkiratsika raha teo dia milaza hoe aza mba manadino ny ray sy reninao fa izy no nitaiza sy nanabe anao, izy ny nahatoy izao atsika, izy ny nahalehibe atsika, izy ny nahatonga amin'ny fisitsika ohatran'izao. Fa raha tsy teo izy ny asa mafy a dia tsy ho toy izao zasy ianao. Karariny a raha mahatsiaro manokana an'izany a ray aman-dreny a izany tsika. Andehantsika hiara hitsangana anonona ny reto tenin'Andriamanitra reto a ho azy. Mino a raha mihaino radio izy, mandeha radio raha mihaino radio izy a dia eny ny feonao hoe zany ny feo an'ilay tokako. Ary mino a fa ho falo amin'ny fony mandre atsika miara miredina any reto a tenin'Andriamanitra reto. Hitsangantsika rehetra dia horedontsika ho azy a ny Isaia 4:20, andininy 7:20, ny Salamo 1:9, andininy 9:20 ihany. Reo tonombavaka anankiroa reo ataontsika ho an'ny dada dia ho marina ny hoe ho tahiny ianao ry dada, ho tahiny ianao a, ho tahiny ianao a amin'ny androm-piainanao a rehetra. Rehefa hitantsika zany dia sy tenin'Andriamanitra mihitsy ny manamarina an'izany fitahiana izany a, araka ny Isaia 4:20, andininy 7:20 sy ny Salamo 1:9 dia ny andininy 9:20. Ny Salamo novakitsika voalohany amin'ny anaran'i Jesosy: hovokisako fa ela velona izy ary ho asehoko azy ny famonjeko. Ny fiadiana rehetra zay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy ambinina, ary ny lela rehetra zay miady aminao dia ho resenao lahatra. Izany no lovan'ny mpanompon'i Jehova sy fahamarinany avy amiko ho Jehova. Amen. Tehaka ho an'i Jesosy sika rehetrarehetra dia hiarabandaditsika. Bon anniversaire dada malalanay. Ray roa telo, bon anniversaire dada malalanay. Dia misy moa ny fanomezana izay ho atolotry ny fiangonana, ho atolotritsika azy a, dia zany a ho ateriny zany rehefa avy eo a any tokantranony a, satria dia ao atokantranony izy manaraka atsika izao. Ka dia amin'ny anarantsika fiangonana rehetrarehetra no anaterana an'izany dia manolotra amin'ny fo nay rehetra, amin'ny fitiavanay rehetra hoe dada itya valopy izay fahatsiarovana azany ao anatiny jerena fa ny fony zanakao rehetra mahatsiaro, ary ny fony zanakao rehetra mitepy fitiavana mivavaka ho anao a, ary manonona ho anao a izany a fiadanany tompo, fitahin'Andriamanitra ho aminao. Ka dia ho tanteraka aminao ane ny teny rehetra izay a novakina sy nambara ny fiangonana rehetra, ny zanako rehetra tamin'ity androany ty. Ho tahiny ianao a, ho tahiny ianao a, ho tahiny ianao amin'ny androm-piainanao. Amen. Aza mba manadino ny ray sy reninao fa izy no nitaiza sy nanasoanao dia hivavaka isika. Andiny voalohany hira 570.
azambambanadino niratsireninda vaizindonitaza sinda nasuana kanazangazalea atanilavita azambambanadino niratsirendina tsaraisa emitsiu vatenunda niratsirenina samy maninona tombavaka ho an'izany ray aman-drentsika zany ry jesosy zokinay malalanay loha amin'ny fiangonana lay niantso manokana ny dady rendrenatoandro Jean Josepha ho amin'izao asa fanimpony lanitra sarotra fanatanterahany olombelona azy kanefa dia napetraka ao taminy satria tianao loatra izy niantso azy ianao hitokana niantso azy ianao handeha niantso azy ianao ho vavolombelonao eny tontolo eny hitory ny teninao hatrany amin'ny farany tany nankalaza ny 50 taona ny natanterahany zany asanao zany zahay tamin'ny taona lasidy sotranao satria nomenao tombonandro izy ka nahatratra nitsingery taonany ray tamin'tia herinandro ty ankalazainay androany zany ho voninahitry ny anaranao ka dia mangataka manokana aminao zay ho an'izany ray aman-dreny nay zany mba hijerevanao manokana ny fiainany eny nandalo tsy fahasalamana misotranao satria efa nanaritra izy efa salamy izy efa mahery izy efa matanjaka izy noho ny amin'ny anaranao noho ny amin'ny voninahitra ao noho ny teninao zay mahery teo aminy ny tanterahanao fa hainao an'izay mahazo azy tokoa fa fahasalamana ho an'ny nofony rehetra zany ndray aman-dreny nampitondrainao ny teny izy ny nanamarinanao izany voalohany ka nambaranao taminay rehetra zany sotra betsaka Jesosy tsy takatry ny sainay ny fitiavanao sy ny famindramponao fa nasianao ny ariary taminy zany fa niantso ny anaranao izy dia namaly ianao niantso ny anaranao zay dia niazakazaka ianao nijery azy misaotra betsaka tompo mbola mangataka aminao zay mbola hanomezanao azy tombonandro arak'izay ely indrindra araka ny teninao zay nambaranao teo hofikisanao fahaela velona izy manateny zany zay mino zany zay satria mbola maro ny lalana zay mety mombana ho amin'izao asa fitoriana amin'ny filazantsaranao zao tsy ho azo ihany fa ho an'ny taranany ihany koa dia angatanay aminao mbola mba hojerenao manokana ka ho fenonao mitapitafo ny fahasoavanao sy ny fitahinao ao amin'ny tokantranon'izy ireo ao amin'ny ankohonan'izy ireo fa lehibe ho an'ny fiangonanao ho voninahitry ny anaranao fisiny dada eo anivon'ny fiangonana ka dia mangataka zay tompo hijerevanao azy manokana sy hitahinao azy manokana dia ny andro rehetra iainany ny tombonandro rehetra zay omenao azy dia inonay fa ho feno ny fahasoavanao ho feno ny fanatrehanao ho feno ny fiarovanao misaotra Jesosy amen afaka mipetraka isika rehetra dia tsara ihany no mampafantatra antsika hoe be dia be ny resaka mety mandeha manao any dada fa tsara manapita antsika hoe tamin'ny alahady toy izao izy le tonga fotoana teto dia nitafiany devoly tavy le devoly vonoina mihitsy satria le latsakalina ny alina azysika le izy dia anao le asan'Andriamanitra le latsakalina izy zany izy dia tavy le devoly vonoina
ny vavao nefa dia rehefa vita latsakala iny dia be deaibe ny olona mivoaka ny hopitaly ary be deaibe ny sitrana zay teny isaorantsika an'andriamanitra dia rehefa nanomana niny moa zany ny radio zay isaorantsika ny teknisianna taletsoa anatin'izay rehefa nanomana ny latsakala teo zay dia gaga dada da ohatrany tsy maniny salama be tena tafiany devola izy anao le latsakala ralina ozy izy dia tena hoe alaiko baraka tsy havita amin'ity asy ty mihitsy ty olona ity fa dia soran'andriamanitra vita somatsara latsakalina ary amin'izao tsika miteny zao dada salama tsara fa noho ny fitiavantsika azy aela velona azy dia tsy ataontsika reraka be tsony izy zay mahatoka amin'ny BFF nandamina mihitsy hoe dado maka aina tsara aloha ianao fa mila anao zahay zay dia milamina tsara ny saintsika salama be dada tsisy atahorana na ny kely ary salama tsara saotra tompoko dia mbola mpitombona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izao indray ny mpanompon'Andriamanitra izay nanolotra anniversaire tamin'ity andro alahady fahaenina ambin'ny folon'ny volana janoary taona 2020 sy 2020 amin'ny fitora maraina. Vakitsika amin'ny alalan'i Jesosy izany raza fiarisoa Tony Mampionina anniversaire 1401 Andriambolonina Vonitsoa Miangaly 1001 Rakotson Wedi Andriamalala mangataka iran'ny fefy miankina aminao. Randrianorso Lalaina anniversaire 13 janvier Bokira fahavalambefapolo-andininy voalohany. Randrianarson Solofinirina Jedida Almaina Ira Jesosy Vaty Fehizoro. Randrianarson Ambintso Kevin 050122 25 ans mangataka vavaka. Andrianarson Carla 010122 13 ans mangataka fahendrena. Ramanatsieno Rufin Thierry 1401 Ramanatsieno Ajamalala Isaia 1001 Andrianantenaina Dina Yando Lalaina 1301 1301 22 Rahar Lalaina Seeno 1501 22 Rabari Arsoa Rabari Hans Rabari Asna Kanto Liantso 1501 14 Roby Arson Amelia Ifalina Loanna 1001 mangataka fahaizana sy fahendrena. Randry Misa Mianso 1201 Rabeony Ernirina 1301 70 Rabi Arjona Ndetsamanantsoa 55 ans Ira 630 Rajaornoro Francia 1401 Razakarvony John 701 Rawilson Josette 1301 mangataka fahasalamana. Ny anaran'ny isan'izy ireo dia misa 7 ny fanomezana ometsika an'izy ireo dia ny bokin'ny Isaia toko faha 420 toko 46 azafady Isaia 40 Isaia fahaenina amby 70 andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Zay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy mianoer taranaka Jakoba sy izay rehetra amin'ny taranaka Israely izay nobabena hatramin'ny akikibo sy nentina hatrany amboka na dia manam-panjotrareo aza dia tsy miova aho ary manam-pafotsiny volonareo dia izao ihany nisahirana hitondranareo izany nanao ka izao ihany no hitrotro eny izao nitondra sy hanafaka. Amen. Ataontsika ny hira izay nangatan'izy ireo dia ny hira 300 andininy voalohany ihany 300 ry Jesosy mbatatano ho tafita soa ary ka ambeny sy sakano izay rehetra loza ty. Jesosy mbatatano ho tafita soa ary ka ambeny sy sakano izay rehetra loza ty. Rano be magneny eny
valeako izao ianao iteny mba hotokikoatra. Ivavaka isika iaraka itsangantsika ivavaka. Voninahitra aneo anao ilay Andriamanitra tompony tompony, ilay Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra tsy miova amin'ny fanekeny fa za rehefa ty dia tena tiany hatramin'ny farany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao, nanomezanao tsingeritaona ny anniversaire amin'ilay mpanomponao 9 mianadahy mianaka Jesosy. Eny Jesosy, ianao tokotra nitahiry azy tao an-kibona, ianao no nampitombo azy Jesosy, ianao konkoa niaraka tamin'ny fahazazany, ny fiainany rehetrarehetra Jesosy. Tsy misy miafina aminao Jesosy ny ao anatiny, nangataka fahendrena Jesosy malalo. Mpanjaka Salomona ny nanana an'izany Jesosy, ary dia niadana ny vahoaka sy ny tandapa, niadana ny fireneny Jesosy, ary izany ihany koa ny angatan'izy ireo satria araky ny teninao Jesosy dia izao ihany hoe fahendrena sy ny fahalalana, ary dia ny fifaliana dia avy aminao irery ihany Jesosy. Tehiriza ary izy ireo Jesosy mbanina an'izany fahendrena zany. Izany mantsy tsy hanana an'izao tontolo izao Jesosy, izany ny tsy mba hanana an'izao tontolo izao ka lasa mikorosofana Jesosy, lasa mitotongana Jesosy, lasa mivarilavo Jesosy. Fa ny avy aminao kosa Jesosy tsy mba nitovozona tamin'ny fahalalana, fa rehefa nanao masina ny miasa Jesosy, dia indro niaraka taminay ianao, dia nanoro lalana anay ianao, dia niteny aminay ianao hoe ity ny lalana ka andehana Jesosy malala. Ndreo konkoa izay marary Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy, ataovy takalay marary tao Betesda Jesosy, bedao mifandrina anao dia mitsangana ho ianao Jesosy. Raha mba manana finoana tahaka an'izany mantsy izay Jesosy satria mahery ny teninao Jesosy, ilay fandriana izay namanay, ilay sakaizanay Jesosy, fa io mihitsy ny fahavalonay izay namatotra anay Jesosy, ary izany ny angatana aminao Jesosy. Atsangano izay marary rehetrarehetra Jesosy araky ny tenao, izany fananganana maty ary fiainana ho ianao, izay mihinana dia maty ary dia velona indray, ary ny velona izay mihinao dia tsy ho faty mandrakizay. Izany ny angatana aminao Jesosy malala, angatana aminao konkoa Jesosy malala dia izao ihany hoe tehirizo ambany mielatrao izay Jesosy. Maro amin'ireo mpanomponao ireo Jesosy malalo, amin'ny andro ny fahatanirany, amin'ny andro ny fahalebiazany Jesosy, mierikerika Jesosy, hoaiza amin'ny andro pahaterana. Fa ianao nefa namety toko Jesosy, ianao nitsotra anay, ianao miara-mandeha aminay, ary indrindra ianao ny andavina amin'ny fotoana rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay Jesosy. Ka raha tonga ny fotoana izay ilanay aty Jesosy dia miazona iantoka dia izao, ianao no mbola hitsena anay, dia mbola miteny aminay, midira amin'ny fifalian'ny tomponao Jesosy malala. Mbola ety amin'ny tany fandalovana izay Jesosy, raha koa fanainao masina dia ilay fanahy ny fahendrena Jesosy, fanahy ny fahasoavana Jesosy malala, hitoetra aminay tsirairay avy Jesosy malala. Ka andeha mba hamoza Jesosy, miazakazaka tahaka ny Davida raha niazaka tamin'ny Goliata Jesosy, miazakazaka eo amin'ny fanomponanao satria izany ihany ny lakile amin'ny fiainana Jesosy, izany ny lakile amin'ny fahombiazana araky ny teninao hoe izany lalina sy fahamarinana ary fiainana Jesosy malala. Tehirizo ambany elatray izay, ary ampitombo tsikelikely Jesosy araky ny alehibean'ny famondram-ponao satria tsy mahay mampitombo finoana iny izay Jesosy, tsy mahay efa nahinana inona izay Jesosy, fa raha miaraka aminao kosa izay Jesosy dia izao hanina finoana lehibe, dia afa-tafafindra ny tendrombohitra ao anatinay, ny aretina, ny tsy fahampiny, ny fananana reny rehetrarehetra reny Jesosy. Ianao miara-mandeha aminay dia ho lavorary izay kasainay Jesosy. Jesosy malalo, ametraka ny fiainanay tsirairay avy, ary mametraka ny noavin'izao fiangonana izao empelantananao Jesosy satria fantatray fa ianao momba an'izao fiangonana izao, ary ianao miara-mandeha aminay sy mitantana anay. Misaotra Jesosy dia ho feny fifaliana, ary indrindra Jesosy malalo ho feny fankatiavana n'izao fiangonana izao. Voninahitra ny eo anao irery ihany. Misaotra ray malalo. Amen. Fanomerava antsika rehetra tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra isika izao, ataontsika ny hira 7:20 sy 700 ry Jesosy sakaizany zaza ny andivo voalohany ihany. Ao anatin'izay mitsangana ny mpampianatra, ny mpianatra ary ny diakona mpianatra sekoly lahady rehetra. Rehefa vita mivavaka vao mipetraka isika.
misaotra anao zay Jesosy nanomezanao n'izao fotoana izao any ankizy matsika indray mitenena fa voninkiana anao zay aoka izay ho mpihain'ny mpankatoa fa tsy ho mpihain'ny mpanadino anome anaranao no angatana izany vavaka izany amen. Mahazo mipetra. Ny soratra masina angalantsika fampianarana ao amin'ny andrano dia hitantsika amin'ny filazantsara ny sorata amin'ny Marka. Marka toko voalohany 17 tapany A ihany. Marka toko voalohany 17 tapany A ihany. Rehefa hita vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy taminy ndeha anaraka ahy. Amen. Tantara kely iray avy hatrany izy tomantsika lesina ho amin'ny androany dia tantara Nesta. Nesta dia tovolahy kambody, tsisy dada intsony, tsisy mama intsony. Fony fahavelon'ny dada sy mama nefa Nesta dia nandeha nanao sekolady foana ary mivavaka foana. Ny any fivalomany zareo dia ny fivarotana bombo voanjo. Fa rehefa maty ny ray aman-dreny Nesta tsy nandeha mivavaka intsony Nesta fa nanohy ny fivarotana bombo voanjo. Tena mpivarotana bombo voanjo tena nefa izy mifanena tamin'ny namany mpampianatra sekolady ka lasa niresaka zareo. Nesta, ary elahy lesy toa tsy hita intsony. Za lesy tsy mahavita an'izany intsony e. Ny amin'ny varotra bombo voanjo ray ny sisany ataoko amin'izao tsy mahavita anazy tsy mahavita mivavaka izany intsony. Andao lesy fa Jesosy lesy manampy antsika. Za lesy tsy manao an'izany intsony a. Ny awa bombo voanjo ray ny mahafonjy anahy. Zay ny ely ty mahafinaritra be amin'ny sekolady zay zao teo nanao fety a. Na ny zara valosoza nanao krismasy zay teo fa nafinaritra be ny sady solo akanjo foana zay. Zaho tsy mahavita an'izany fa ndalo lisa mandeha any. Ny bombo voanjo ray ny bombo voanjo ray ny fiainako. Ndalo lisa mandeha fa zao le raha matoy saika vidy tsy mividy fa nitakomany lisa ny tsenako. Dia lasa ny namany reto. Noho ny alina nefa dia nivangian'i Jesosy Nesta. Nesta, ndao anaraka ahy. Oy, fa iza miantso anazy zany izy Nesta. Zany Jesosy ndao anaraka ahy fa za hanampy anao. Naraka anao aiza? Nga ianao hivarotra bombo voanjo miaraka amiko. Ndao fa hiaraka aminao eny foana raha zay mahafinaritra anao e. Dia ianao zany andony io fatranoko ianao ny ame sakafo anahy. Ndao fa omeko anao daholo fa anany izao rehetra zao e. Mbo ataovy sery akory zoko fa tsika aza mifanany ihany a. Za zao mbola hifo maraina ny enjika bombo voanjo korytaninao amin'ny ala eto andany ianao mandeha. Tsy anaraka ahy zany ianao. Ndany ianao mandeha ano a. Dia lasa reto Jesosy. No maraina ary nefa Nesta hikarakara ny bombo voanjo iny a. Nanatsonka ny siramaminy iny. Tsy aiza nahazo anazy fa voadona ny labozia iny. Maizina atao izy. Iza ny enjika hikarapaka ny labozia iny voadona ny fatana. Raraka teny an-tanany daholo ny avy sy le siramamy. Teo izy vao nijafatsafy. Jesosy a, Jesosy a, vonjeo rery Jesosy a. Namaly Jesosy fa nga mo mila anandray ianao. Mila anao a Jesosy fa maharary a Jesosy a, may rery Jesosy. Fa nga mo tsy bombo voanjo ihany mavonjy anao. Zary doran'le bombo voanjo ka vonjeo mo rery Jesosy mba vonjeo re. Dia anaiky araka amiko amin'izay re ianao. Eny tompoka anaiky araka aminao. Dia nanomboka teo Nesta nandeha mivavaka foana rehefa lahady. Verina nanao sekoly lahady foana. Ary rehefa tonga ny sabotsy dia tena nandeha ny tsenany ary tsy mivarotra intsony izy lahady. Ny lesina ho antsika ankizy amin'izany dia rehefa miantso dada sy ny eny dia toa dia mandeha antsika fa tsy miandro kapohana. Ho antsika rehetrarehetra kosa nefa raha misy antson'i Jesosy satany ho anasy ho anao fotoana izao mahaliana azy dia aza miandro kapoka fa teny izao dia manatona arô voninahitra ho an'Andriamanitra ery ihany. Amen. Minao fanaraka an'i Jesosy daholo izay Nesta rehetra. Ya, voaloha teny dia faly miarahaba antsika fiangonana rehetra ary manonona ny fahatravavan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminao izay notsongain'Andriamanitra manokana na manaraka amin'ny alalan'ny Facebook ianao any ampitan-dranomasina any na eto an-tanindrazana ihany koa na manaraka amin'ny alalan'ny radio Fiotazantsoa indrindraindrindra fa ianao izay tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra izay nataontsika hitadiavana ny tompo ity a. Tononay ilay fahasoavana sy ny fiadanana ho anao izay tonga eto amin'izao toerana izao. Ny voalohany teny dia miarahaba ny radio Fiotazantsoa manokana satria androany moa ny atao hoe fotoana fanateram-bokatra ho an'izany radio Fiotazantsoa zany dia mino izahay fa ifanometanana aminay ianareo amin'ny alalan'izao
fanateram-bokatra izao tahaka ny sampana rehetra ihany. Sampana moa manana fotoana anankiray ohatran'izao ihany koa dia nomena alahady anankiray ny radio Fiotazantsoa anatanterahana n'izany fanateram-bokatra izany. Dia amin'ity androany ity zany mba hifanomezantsika tanana ary anentanana ianareo mihitsy. Aza matsiaro ny lasa ozy ny soratra masina fa dia andaontsika hijery no avy anatanteraka zavatra lehibe araka ny nambaran'ny ray aman-dreny mpitandrina tao anatin'ny tenin'Andriamanitra rehetra zay ny fanentanany teo, ary tsy mijanona eo amin'ny radio intsony raha le vision nresahany teo fa lasa lavitra be hatrany amina canal plus mihitsy raha no nresahany teo, hatrany amina télévision na ny fahita lavitra mihitsy anisany no nresahany teo. Zany anefa tsy vita nresaka fotsiny, tsy vita tsetsetra fotsiny, fa izaho sy anao no fitaovana anisany ho ampiasain'Andriamanitra ahatanteraka n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Miantso manokana ny ekipa rehetra amin'ny radio Fiotazantsoa mba hitsangana ety anoloana ety ary indrindraindrindra ny ao anatin'ny départementan'ny communication mihitsy mba hitsangana hiaraka amin'ny ekipa rehetrarehetra ety miaraka amin'ny talen'ny radio Fiotazantsoa mba andray fitenenana, satria misy ihany koa ny atao hoe vision na ny fijery zay tsy maintsy ho tanterahana ny amin'ny ity taona 2024 ity zay mba napetraky ny tompo ao anatinay ekipa ny radio Fiotazantsoa sy ny départementan'ny communication. Dia manaingy anareo ampitiavana rahalahy malala sy ranabavy mba hiakatra ety anoloana ety, mba ho hitan'ny olona ihany koa, mba ho fantatry ny olona hoe iza ny Natasamiranto zany mba iza ny Taletsoa zany iza ny tonian'ny départementan'ny communication zany iza ny Minso zany, iza ny Nadia Fenso, iza ny Toko zany ary iza ny Kanto zany reo daholo izahay dia raisitsika miteka mafy be reo ekipa rehetrarehetra reo mba hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny am'izao fotoam-bokatry ny radio Fiotazantsoa izao. Dia mangatakanao tale mba andray fitenenana mpafantatra ny zavatra rehetrarehetra ary indrindraindrindra moa ny hoaviny zany radio Fiotazantsoa zany dia ny tale tsona antenaina moa nomentsika ny fitenenana. Zatra teboka dia tononona amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny fitahina sepotra mialatsiny dekona ohatrany nalako kely miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Faly izahay mijoro eto anatrihanareo amin'izao fotoana izao. Reto izahay reto no mpikambana ao anatin'ny radio Fiotazantsoa, tsy ampy anankiray ngambizay pasteur Miora, satria fantatsika pasteur Miora fa manana ny andraikitrany manana ny fitandremany zay saorana an' Jesosy fa fitahinany radio tena omeny fiangonana ny radio ho tantanana dia neny amin'ny lampandray ny tosy zany. Tekitsika ho an' Jesosy ny amin'izany fotsiny. Faharoa manaraka izany tao anatin'izay 5 taona ny itsanganany radio zay dia nizakazaka ny rehetrarehetra vitsivitsy zay tany aloha tany no nanampy ny birao be teo amin'ny fikarakarana sy fananganana n'izany radio Fiotazantsoa zany ankehitriny zay dia fareo no mpikambana ao anatin'ny radio Fiotazantsoa. Isa-taona zay dia manao tatitra ny amin'ny asa vita sy ny amin'ny zavatra tokony ho atao indray manaraka ny fotoana rehetrarehetra aoriny. Amin'ity taona ity dia ankalazana zany 5 taona zany. Raha ny tena marina ny radio Fiotazantsoa efa ela no kasaina fa tao anatin'ny 5 taona izy vao tena hoe niasa. Raha ny tena izy dia 9 taona teo eo zay ny nanomboany fa tao anatin'ny 5 taona izy vao tena hoe niparitaka tany anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ny radio Fiotazantsoa dia natsanga ny dada Randrenatoandro. Fanirina mihitsy zany satria ny fiangonan'ny lehibe rehetrarehetra dia manana ny radio, misy ary mbola tsy manana. Fa tsika noho ny fitiavan'Andriamanitra tsika dia nahazo an'izany radio Fiotazantsoa zany tsika dia afatsika Jesosy fa fitiavana manokana izany. Faharoa manaraka izany raha ny hitanareo zao dia tanora daholo zay ny ao anatin'ny radio Fiotazantsoa. Za ngamba no mety hoe fa antitra tao fa ny rehetrarehetra jatoko fa mbola tanora raha jatoka mbola tsy antitra fa tanora zay. Zany hoe rehefa tanora amin'ny fatanoran'ny olombelona, amin'ny fatanorantsika ao tsika ny afaka mezakazaka. Rehefa lehibe tsika mety tsy hitovy ny vitesse-tsika fa ao anatin'ny fatanorantsika ry avako malala no afaka mezakazaka. Dia tena isaoranay any dada, isaoranay amin'ny mpikambana ao amin'ny birao be zay ny fandimby teo
nanome fahatokisana anay a hitantana nyzany radio zany fa tena hiazakazaka izay a anao ny ainy tsy ho zavatra izay a ampandrosoana nyzany radio zany mba hidira ny tenin'Andriamanitra tsiraray avy a any amin'ny tokantranonao tsiraray avy. Ty taona ty a dia taonan'ny herin'ny tenin'Andriamanitra, zany hoe force ny parole de Dieu, ny tenin'Andriamanitra mihitsy niditra any anatin'ny tsiraray avy isan'andro san'andro mba ampiova ny fiainantsika. Fa ny radio fitazan-tsoa no fitaovana anankiray lehibe indrindra hidiran'izany tenin'Andriamanitra zany any anatin'ny ankohonantsika tsiraray avy, zava-dehibe zany. Faharoa manarak'izay a, tao anatin'ny taona 2021 zahay dia mamelana ireo hanao fampitinana kely, hanao bilan kely ama olombelona tao anatin'ny 2021 dia mafy ho anay tao anatin'ny radio fitazan-tsoa satria namoy ray aman-dreny lehibe anankiroa zay a, isika tao anatin'izany dia nalasany Mamalala izay vadin'ny pasteur Andrenatandro izay reny pia sy mpanoro-hevitra isan'andro san'andro pidinao aminay ao a, ary manana fandarina tao aminay tao a, sorona Jesosy namey anazy. Tamin'iny taona iny koa zay a dia nafoy any Mamanlay izay mpitandrina teny amin'ny Sapelatsimba zaza izay tena reny-pia anay koa, tena mivavaka ao anay, miantso anay foana ao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay mampahery anay. Dia mahery izay satria namelanay, namelantsika izao a zany ray aman-dreny zany dia manana ny fonay izahay. Dia manarak'izay a hiatrika taona vaovao izahay, mamelana ianareo a hanao bilan kely. Izahay tamin'ity taona ity a nanatsara ny fandaharana, niezaka izay a akoatra ny radio izay entsika any atokantranontsika tsiraray avy any a, dia niezaka koa izay namelona ny page Facebook hoe radio fitazan-tsoa. Efa 2 taona tao izay ny voanan'izay a, izay fomba anankiray nafahantsika nanaraka ny fitaovavahana tamin'ireny confinement rehetrarehetra eny a, fa mbola mitohy zany ho antsika ny ampitan-dranomasina. Dia tena faly ianareo, ary tena faly ianareo satria isan'andro san'andro a dia ny fandaharana rehetra ao amin'ny radio fitazan-tsoa dia afaka rahana mivantana ao an'izany Facebook a radio fitazan-tsoa zany a, dia toy ny hoe eto ihany zareo manaraka ny fotoanantsika rehetrarehetra izay arahantsika. Dia isaorantsika Jesosy a, nisaorantsika ny Jesosy zany a nameny zany fitaovana sy namey talenta ho antsika izany izy a, mba ahafahantsika mampandroso ny asan'Andriamanitra. Tamin'iny taona iny ihany koa raha fantatsika dia anankitelo ny mpiasan'ny radio tamin'izany, Rahalanjato, pasteur Miora, Natasa, zay ny mpiasan'ny radio. Zay zany no alohan'ny fiangonana ny karamany, tsara fantatritsika ihany zany, izay rery ihany no mikarama eo anatrehan'ny fiangonana. Ny ankoatran'izay a nanao asa mpitiavana, nanao bénévolat. Tsy nanao asa mpitiavana zareo, ny zareo tena betsaka ny ao anatin'izay sao dia hoe lazainao fa tsy manao an'izany zay. Fa tamin'ity taona ity zay a dia navita nanampy mpiasa, nanampy ankizy a hanampy an zareo satria betsaka ny asa. Dia tongava nyreto ankizy maromaro reto zay a, Minsoa izay tompona andraikitra sady sekretera izy a, ny tompona andraikitra arabola ao amin'ny radio fitazan-tsoa, tehaka ao anazy tsika. Somary fohifohy kely daholo moa zay ato, nisy lavalava nangataka ihany hiditra tao fa zay fohifohy daholo zay. Dia misy koa i Fenisonadia izay efa fantatsika ny feoan'ireo ankizy ireo a isan'andro san'andro. Izy roa zany no niraisina tamin'ity taona ity ho mpiasa raikitra ny radio. Izay ny radio mihitsy a no mandony karamany aloha hatreto, fa tsy ny fiangonana, tsy ny birao zany, fa ny radio a no nandray an'izay initiative zay satria azavaiko ihany fa ny radio manana fidiram-bola isan'andro san'andro. Dia misy mbola tsara fanahy anankiroa aminay, misy antoky a sy kanto, tehaka ao antoky sy kanto tsika. Dia misy any Anjarasoa, maromaro moa zay ny ao. Reo a mpamelona ny fandaharana isa-maraina, mpanao tabatsika isa-maraina ny an-trano any ao anatin'ny miotosoa vao-maraina. Iza mbola tsy nihaino an'izany miotosoa vao-maraina izany? Atsangano ny tanany izay manaraka ny miotosoa vao-maraina? Manaraka daholo. Ho anareo izay tsy mbola manaraka dia manarama. Ny tanjon'ireny fandaharana ireny, misy mantsy miteny hoe maninona ny manao fandaharana ohatr'izany, fa tokony mivavaka mandohalika foana no ataontsika. Fa tsika olombelona mila mifaly tsika, mila mamoneho hevitra tsika, mila mizara ny any am-potsika tsika, mila mizara izay mavesatra tsika amin'ny mahasamy olombelona tsika. Fa rehefa eo anatrehan'i Jesosy dia anao sy Jesosy zay. Izay nanaovana an'ireny fandaharana ireny mba ho fampizarana,
mba hifampizarana ny fiainantsika andavanandro mba ho fijoroana vavolombelona dia sorantsika amin'zareo ny amin'izany fandaharana izany. Misy andralanjata ao zay tsy malala anazy atsangano ray ny tanana zay manaraka an'izany misandratrandro mifampizary zany. Atsangano tanana zay manaraka hoe vitsivitsy mimpanaraka an'izay fandaharana izay. Fa manomboka izao manaranareo ahitanareo an'izany tenin'Andriamanitra miditra anatin'ny tokantranonareo zany. Tehaka ho andralanjato tsika satria tena zava-dehibe ny zavatra hoentin'io ray aman-dreny io. Manana mpiara-miasa maro izao izay sorako manokana eto ho anareo zay pasteur sy ireo mpampianatra be da be mifampizara sy mifampahery mihain'ny fitarainan'ny olona, mihain'ny probleman'ny olona ary mamany olona isan'andro amin'izany radio Fiotazantsoa zany dia maherezy ianao rahalahy ny fanirinay moa dia mba ho lasa ray aman-dreny mpitandrina zao ray aman-dreny zao tsy mba diantsika ve zany meteka hoe raha vakasitrahantsika zany efa fantatra atolotra izy rehefa tonga ny fotoana zay fotoan'izay mba ho lehilahy lehibe an'Andriamanitra fa tena manana famezam-pahasoavana zao lehilahy zao. Pasteur Miora moa iny fantatsika iny ny dynamisme isan'ny zandry indrindra koa izy atao anatin'ny radio Fiotazantsoa mody jerentsika izy hoe pasteur fa tena mbola zandry olona izy. Dia isaorantsika Jesosy raha niteniko teo satria dia mitantana fiangonana eny amin'ny lapan'indray nitosy izy mampiroborobo an'izany teny moa izy ny voatendry dia isaorana an'i Jesosy dia mivavaka ao anazy isan'andro isan'andro tsika satria vao tonga teny izy dia efa fanenjehana nitosy tena mpanenjika mihitsy nareo nitosy iny fa tena fanenjehana no vaza indrindra la pasteur iny nefa mbola iny izy fa maherezy anao pasteur mitehaka ho an'ny pasteur Mioritsika amin'izay. Dia ny radio Fiotazantsoa araka ny teneniko teo tsy ny radio fotsiny fa manana ny secteur misy ny resaka caméra tsika araka ny fanirian'ny pasteur sy ny vision teo moa dia anana télé tsika izaho manokana sy ireo ekipako ireo dia tena any amin'ny télé mihitsy izay ny miasa. Télé mihitsy zany tena fahaizanay azonareo rehefa ho avy zany ny télé dia tena anao zavatra tsara tsika anomeny tsara rehetrarehetra tsika ataotsika zavatra professionnel ataotsika misongadina mihitsy zany hoe ahoana zany télé évangélique zany ataotsika sehoantsika amin'izao tontolo izao fa manantsika manana an'i Jesosy. Makasitraka andreo rahalahiko ireo misy andralahy ery lala ao dia angavika anao rahalahy fa izy moa eo dia mba mitsangana kely anao tsy hitany caméra anao fa vahoaka an'Andriamanitra mahitanao tekitsika eo an'izany rahalahy zany. Mafoy be zany amin'ny fitaovana ny amin'ny fotoana ny amin'ny connexion ninninona zay ilantsika dia mafoy zany rahalahy zany. Misy andralahy nosy ao mbola vao nidona pahoriana moa izy mety tsy etongamby izy dia misy rahalahy Entso misy an'Nambinina ao dia misy ny département en communication rehetrarehetra zay taritin'ny Ravavy-Menja dia isaorany eto izy satria izy no manosika anay amin'ny zavatra rehetrarehetra manohana anay sy miady ho anay any ambony any rehefa misy ny zavatra atao. Zay ny ambangovanginy tsy hanao lava resaka satria fotoana mandeha zay ny ambangovanginy amin'ny asanay amin'ity taona ity zay dia ezaky ny hanao ny zavatra tsara hiaraka tsika ankalazan'ny fadimy taona izy fotoana anankiray lehibe irahantsika mety tsy ho ato am-piangonana mety any amina toerana malalaka fa hoentintsika mbavaka zany mba hivaty olana ara-pahasalamana ity dia anatanteraka fiarahana ingoavana be tsika mety averintsika ny collision na mety anatsamandritsika na mety anampaloi de sport fa tena hiaraky falitsika hiaraky fetitsika hiaraky ideran'Andriamanitra amin'izany fotoana zany noho ny fitiavana antsika dia namezana an'izany 5e anniversaire ndrahateo izany tao anatin'ny taona 2021 araka ny teniko teo dia nanana fidiram-bola ny radio. Inona moa fidiram-bola ny radio? Ny drakitra ataontsika ohatran'izao dia tsy mankaty amin'ny radio fa ny birao fohy be no mitantana ny vola. Zany hoe ny vola rehetrarehetra izay azontsika androany dia ny birao no mitantana anazy. Dia rehefa manao fangatahana zay ny birao hoe mila an'izao zay, mila an'izao, mila an'izao zay dia izay no azo. Zany hoe manao be da be zany tsika amin'ity mba tsy hisy ento ny birao fohy be mba tsy hisy volan'ny fiangonana dia hanampiana ny radio anatin'izay. Fa ankoatran'izay ny radio dia manana fidiram-bola zay isaorako etona ny fiangonana rehetrarehetra miara-miasa amin'ny radio mahatsapa fa tompon'io radio avokoa tonga eo ireo olo ireo manatitra ny filazana ny sport rehetrarehetra ny fiakarana plateau rehetrarehetra dia reny ny fidiram-bola ny radio reny zany mba fandraisana anjara ny fiangonana rehetrarehetra hampandrosoana an'izany radio zany tao anatin'ny taona 2021 radio dia nahazo teo amin'ny 18 millions d'ariary tehaka ho an'i Jesosy. Fanampindreo dia vola niditra tao anatin'izay zavatra nyteneniko izay. Amin'izao tsika miteny zao satria manana dépense zay. Inona ny dépense anay? Ny dépense anay dia manana dépense tsika, manana famoaham-bola tsika
sarotra fikitsika eny ambomtsimbony satria ny météoratsika eny a misy piasa miasa eny a tsy maintsy aloha ny karamany a aloha ny gardenaziny a misy ihany koa ny ankizy reto satria amin'izay ma hoe mbola osaosa zay ny arabolan-dradio dia mbola kelikely aloha ny karamandreto ankizy reto zay omen'ny fiangonana zay isorana ny fiangonana foana zany a fa ny radio zany no manampy ny karamandreo ankizy ireo mba hamotive anazy isan'andro ireo ankizy ireo zay tsy mba manana congé zany tsy manana hoe fialan-tsasatra zany fa alefa mission fa tsy maintsy tonga ary mino fa tsy misentory zareo anatin'izay dia amin'izao tsika miteny zao zany a zay zany ny vola miala rehetrarehetra mandeha mission niezaka zay tamin'ity taona ity a ny tetony toby rehetrarehetra zay nisy ny fanokanana nanatanteraka fampitana mivantana ny fitaopovavahana rehetrarehetra zay mba nisy any dada zay naleany dada sy ireo fanokanana rehetrarehetra tsara na raha tsika dia nandeha mivantana daholo zany na tamin'ny Facebook na tamin'ny radio fitazantsoa amin'izao farany taona zao zany a dia manana ambom-bavo zay a eo amin'ny 5 millions d'ariary eo a 25 millions de francs tega ho an Jesosy tsika ny amin'izany a fa tena fitahina lehibe ho anazy zany dia mankasitraka ny bokom-bola rehetrarehetra ny dépense rehetrarehetra sy ny fidira moa dia ho atolotra manontolo aho ho an'ny brofobe mba ho araha maso ny zavatra ohatran'izany ary raha maniry zay raha maniry mba tena aleo tena ihany koa ny compte ny radio zany hoe tsy fangaro amin'ny fiangonana ntsony fa tena manana ny compte izy dia ny vola rehetrarehetra any daholo na tsy izay ntsony ary ny tantanazy a na tsy izay ary ny tantanazy fa ny borao a dia mba tsy misento zay rehefa hoe angataka micro angataka ohatr'izao ty taona ity zany a taona etintsika tsiraray avy anohanana ny radio anomezatsika fitaovana ananganantsika ny tsangam-baton'ny fahadimy taona dia ezakazaka tsika rehetrarehetra anohana ny radio hiakatra ao amin'ny radio tsika anontany hoe inona ny filana inona ny ohatr'izao inona ny besoin atsika io dia afaka makao tsika tsy misy manakana atsika mihitsy soa fa mandray atsika mpitiavana ny amin'ny torohevitra isaoran'ny pastorianitra teo fa anangana n'izay boaty kely zay tsika androtsahantsika ny sosikevitra rehetrarehetra fanatsarana mba ho voninahitra Andriamanitra rery ihany anao zao tsika anao ny rakitra ho an'ny radio tsika dia ataova mpitiavana zany misy valopy ihany ny zaraina zany hoe misy mpaneho a dia ay tsy voazara valopy ay tsisy valopy zany fa voazaraka ay zay tonga voalohany zany mety tsy nazo fantatery indrina nazo ataotsika eo daholo zay alefatsika mba ho fanohanantsika ny radio a mba ho voninahitra Andriamanitra zany a anohanantsika anazy alohan'izay dia hivavaka tsika amin'ity antsika an'izay zavatra rehetrarehetra zay ho voninahitra Andriamanitra rery ihany mivavaka tsika raha io fahalan'ny fonay satria matsiaro tena mianta aminao zay matsiaro tena gatenao zay Jesosy omenao n'izao fitaovana anankiray lehibe izao ahafahana mampita ny teninao mizara ny teninao mampahery an'reto mpanomponao reto isan'andro any amin'ny tokantrano any amin'ny toeram-piasana any ampita ny ranomasina naizanaiza toerana mandray an'izao radio fitazantsoa zao dia mampahery anao amin'ny alalan'izany fitaovana ray zany misaotra Jesosy tsy takatry ny sainay ny fitantananao ny fiainanay tsy takatry ny sainay ny fahatsaranao Jesosy isaoranay anao daholo zany rehetrarehetra zany olombelona ny efizay Jesosy a tsy tanteraka izahay mangataka ny zavatra angatanay ary tsainay ny zavatra ataon'ny tananay dia mifanohatra foana zavatra ataon'ny sainay dia mifanohatra foana amin'ny mety lalanao hifonanay aminao zany Jesosy ary amin'izao toerana zao na ho an'izay maheno an'izao radio fitazantsoa zao ka mety manana lahelo aminay mety manana fahasosorana aminay na mety tezitra aminay na mety tafitohana ny tamin'ny fihetsikay na ny tamin'ny fiteninay mamindra fo aminay Jesosy mamindra fo aminay any aminao rery ihany zay nafaka mangataka famindram-po mino zay fa ay amelanay ireo mpanompo rehetrarehetra ireo dia anaraka mpitiavana an'izany radio zany ome hoery zay rehetrarehetra zay mpitantana Jesosy a reto ankizy rehetrarehetra tantananay reto a mba ome hoery zay ahafahanay mitantana izany radio anao zany ome fahendreny zay mba ahafahanay mitandrina ny teninao ahafahanay mitandrina toy ny anak'Andriamasina ny fahatsaranao ka tsy ampanao no fonanay dia apetraka fenao am-pelatananao zany taona 2022 zany Jesosy a apetraka fenao am-pelatananao ny toy ny asanay rehetrarehetra omeo anay zay sahazanay omeo anay zay hitanao fa tokony ho anay mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany ny fiainanay misaotra Jesosy a voninahitra ao anao rery ary amin'ny anaranao no angatany izany amen
dia tsika rehetra samy atsiaroam-bavaka izany radio atsika izany io ohatra ny tokantrano ihany tsy ny olona nandrasanao amin'ny variny tokantranonao fa ianao no miezaka ka dia atsika io dia satria samy miezaka araka izay azo atao mba ho feno ho vokatra izany radio izany dia iroso amin'ny fanaty tsara tsika araka ny voalaza teo dia ny mahazatra atsika dia fanatitra anankiroa fanatitra voalohany ho an'ny fiangonana ary ny fanatitra faharoa dia ampania ho an'ny radio zany ka dia iroso amin'izany fanatitra zany tsika izay manome fifaliana no ankasitran'Andriamanitra izay ataon'ny tananao ilany azo atao hitan'ny tananao ilany fa Jesosy mahita ary izy mamaly anao araka ny fahitany izay rehetra ataonao sy ny fonao. Dia ny sampana no joro avy hatrany natanteraka ny anjara irany. Faz
dia mbola ho ampitomboina amintsika mandrakariva nery avy malalo amin'ny tompo ny fiadanan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy miaraba ny radio fiotazantsoa amin'ny fanateram-bokatra ny androany fiotazantsoa izay ao anatin'ny départementan'ny communication ary indrindra miaraba koa ny ray aman-drenitsika dada izay natratra ny anniversaire-ny tamin'ity androany ity Ingany ianao dada ho tahiny ianao raha mivoaka ho tahiny ianao raha miditra ho tahiny ianao sy ny ankonanao dia ho lavandro iainana ianao dia toy izao indray ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika satria efa vita ny rakitra dia aleo aloha ny ray aman-dreny hanolotra ny rakitra hanolotra ny fanatitra isika rehetra hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fietsika sy ny hira fanaontsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro enkeny voninahitra ny tany rehetra amen afaka mipetraka isika dia toy izao indray ireo vaovao izay tonga teto am-pelantanantsika tamin'ity alahady fa 12 volana janoary ity ny famakinan'ny soratra masina dia tokony efa eo amin'ny andininy fahafiry fa 12 tsika izao dia mahazo mamaky satria ty taon'ity dia taonany herin'ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny sekoly alahady filazana tsy fianarana sekoly alahady ilazana ny mpampianatra rehetra ny ray aman-dren'ny mpianatra ary ny mpampianatra sekoly alahady fa mbola tsy misy aloha ny fianaran'ny sekoly alahady eto amin'ny fiangonana FPV Matananandrano fa miandry fandaminana kosami mifampilaza fa ity taratasy ity no solony no fampandresana ho an'ny rehetra avy amin'ny sampanalela kristianina
ilazana ny mpikambana rehetra eo anivon'ny SL4 fa manomboka ny sabotsy 20 janoary 2024 ka hatramin'ny sabotsy 20 janoary 20 febroary 20 febroary 2024 ny fanavozana fisoratana anarana. Amin'io ihany koa ny fotoana andraisana mpikambana vaovao ka efa mpandray fanasan'ny tompo sy ireo mpikambana efa nandalo teto anivon'ny sampana ka maniry hiverina indray. Ny toeram-pivorintsika dia isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 5 ora sasany ao amin'ny riefitra 304 rihana fahatelo. Sampana hafafe filazana. Ilazana isika izay maniry hiditra ao anatin'ny sampana hafafe fa misokatra ny fandraisana mpikambana vaovao manomboka ny asabotsy fa 20 janoary 2024 ka hatramin'ny 20 febroary 2024. Toeram-pivoriana dia eo amin'ny EPP Andravoahangy voalohany ampitany rotsirotsy manomboka amin'ny 2 ora ny fotoana fepetra. Mpandray fanasan'ny tompo ilazana koa isika diakonina mpikambana fa ny fampiarabana na hatratra ny taona vaovao dia tanterahana ny asabotsy 30 janoary ao amin'ny fofikiri akady kely. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 ora. Amin'io ihany koa no anatanterahana ny fanavozana ny fisoratana anarana. Kristianina Tanora Zokony filazana. Ilazana isika diakonina ny brosiny komity ny mpikambana rehetra sampana katezo fa ny fifampiarabana noho ny taona 2024 dia ho tanterahana ny alahady 20 janoary 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina ao amin'ny efitra 318 eto am-piangonana. Ny fandraisana anjara amin'izany dia 9,000 ariary isan'olona aoka ifampilaza. Kristianina Tanora Zokony. Ilazana ny mpikambana rehetra sampana katezo fa ny fanavozana fisoratana anarana dia efa nanomboka ny ary mifarana ny alahady 13 febroary 2024 avy izao marina fa izay mpikambana tsy manao fanavozana fisoratana anarana dia hiverina ho toy ny manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony. Asaina koa ny zanaky ny fiangonana feno 13 taona noho ny miakatra vonina hiditra sampana katezo ho tonga ao amin'ny salle 316 3e étage fa nisokatra ny fampidirana mpikambana vaovao isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora hariva. Ny sampana kristianina tanora zandriny filazana ho ampitomboina amintsika mandrakariva neny fahasoavan'ny tompo. Ilazana isika mpikambana ny ray aman-dreny ary ny voameram-pia ny sampana kateza fa ho tanterahana ny 20 febroary janoary 2024 amin'ny 10 ora maraina ny fotoana fampiarabana tratry ny taona 2022. Ny toerana anatanterahana izany dia eto amin'ny FPVM Mampandrana Taninanarano amin'ny 2e étage. Mba ho fandaminana dia asaina isika isoratra anarana mialohan'ny 17 janoary izao. Filazana ho an'ny vondrom-pampianatra. Ny sampana vondrom-pampianatra dia faly miarabantsika fiangonana tratry ny taona 2024 ilazana isika vondrom-pampianatra ny diakonina ny sakaizan'ny vondrom-pampianatra rehetra fa ny alahady 30 janoary manomboka amin'ny 7 ora no tanterahana ao akady kely lafy ao amin'ny tranony madame Fara Estile ny alahadin'ny mpitandrina pasteur Raharinirina Georgette amin'ny fotoan'io koa no atao ny fampiarabantsika noho ny fatratrarana ny taona vaovao anolotra solo-mody akoa ho an'ireo zokiolona atao amin'ny sampana. Iangaviana isika izay anatrika izany mba hisoratra anarana hatramin'ny 15 janoary 2024 ho an'ny vondrom-pampianatra ihany fanavozana fisoratana anarana sy fandraisana mpikambana vaovao. Ny vondrom-pampianatra dia faly manatra ny araba ho antsika rehetra. Efa manomboka ny fanavozana fisoratana anarana ho amin'ny taona 2024. Manentana antsika rehetra te hiditra vondrom-pampianatra ihany koa fa efa misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny fotoana fivorian'ny sampana dia ny talata maraina
amin'ny valora sasany a ny sabotsy amin'ny rora sasany ary ny alady ao aren'ny fotoam-pivavahana voalohany. Marina fa afaka miditra vondrom-pampianatra ianao na inona asanao ary na ankizy na tanora na olon-dehibe. Firaisan'ny sampana taninanandrano. Fifaninanana sary faneva ny 20 taona ny F7. Anamarika ny 20 taona ny joronya ny F7 ny 13 febroary avy zao noho izany dia isy fifaninanana sary faneva izay misokatra ho an'ny mpino FPVM momba ny sary vita amin'ny ordinateur amin'ny format JPEG atao anaty taratasy mirefy A4 dika mitovy 5. Asiana version électronique ny sary faneva atao anaty DVD asiana format azo vakina. Loko roa no azo ampiasaina akoatran'ny fotsy sy mainty. Ampiasaina ny loko mena. Ahitana taratra ny teny faneva ny F7 ahitana izay marika maneho ny 20 taona n'izay samy mbola tsy niasa na taiza na taiza. Ny mampiasa ny hoe F7 ihany koa no fanalavana hoe firaisan'ny sampana taninanandrano momba ny mpifaninana. Mpivavaka manana laharana eto amin'ny fitandremana taninanandrano. Atao anaty valopy midy tsy misy hamantarana azy ny mombamomba ny mpifaninana, anarana, fanampina anarana, adresy, laharana telefônina, laharana mahampino. Atao anaty valopy craft A4 ny sary asiana soratra hoe fifaninanana sary faneva F7 eo ivelany. Ampidirina ao amin'ny valopy kely mihidy misy ny momba ny mpifaninana. Sanganasa iray ihany no azo ny mpifaninana iray atao ny momba ny fifaninanana. Manomboka amin'ny fotoana hamakina ny fepetra momba ny faninanana ary mifarana ny 20 janoary amin'ny 12 tolakandro ny fandraisana ny valopy. Ao amin'ny braony pasteur Marcelin no anaterana ny valopy amin'ny fotoana fisokafan'ny braony. Isy loka atolotra ireo telo voalohany azo ny F7 atao ny manisy fanitsiana amin'ny sary voafidy azona laharana voalohany. Ny sampana Gaetam ho tanterana ny androm-bavaka sy fivoriana voalohany amin'ity taona ity dia antsoina isika diakona piany sampana Gaetam rehetra ho tonga amin'ny fotoam-pivorian'ny sampana nio alahady 12 janoary 2024 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana riana faharoa. Mariana fa amin'ny fotoana io ihany no antanterana ny fifidianana izay ho birao sy komitin'ny sampana mandritra ny 2 taona manaraka indray no sady fiarabana ireo rehetra nahazo fahasoavana tamin'ny taona 2021 ray aman-dreny nahazo fahasoavana afa-panadinana. Ho an'ny sampana Gaetam ihany fanasana noho ny fahatongavan'ny taona 2024 dia manasa antsika mpikambana Gaetam tsy akanavaka anao fisoratana anarana ny mpikambana manomboka ny alahady 12 janoary 2024 zao ka ifarana ny alahady 30 febroary 2024 avy zao. Ireo rehetra tsy nahavita izany ao anatin'ny fotoana voatondro dia heverina ho toy ny manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony ary tsy manana zo amin'ny maha-mpikambana Gaetam azy. Izay sampana Gaetam ihany koa dia manasa antsika mpiara-mivavaka rehetra izay maniry hiditra sampana Gaetam ho tonga amin'io daty io voalaza eo ambony ireo isaky ny alahady ariva manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro ao amin'ny riana faharoa. Ho an'ireo zanantsika iroso amin'ny fanambadiana. Andriamatoa Rakotobe Aromanda Fetraniaina, Ramatoa Rafamatanantsoa Antriniala Soloniaina Andaniny, Andriamatoa Rafaly Arso Tojohery, Ramatoa Rasalamarlala Vazomamy Fanjatiana Ankilany dia faly manasa anareo anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Rakotobe Solofinaina Osia Reno sy Arlala Felana Nantenaina izay atao ny alahady 20 janoary 2024 amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny FPVM.
Taninanan-drano. Famille Ramanakavana Michel sy Ramatoa Ravao Armanana Justine, Andriamatoa Rakotonirina Jean Bernard sy Ramatoa Razanamanga Vonjy dia faly mampandrianareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ramanakavana Tongavola Willy Mariel sy Rakotonirina Kantosoa Vonjitiny, izay ataony 12 Janoary 2024 ao amin'ny fiangonana FPV Taninanan-drano amin'ny 12 ora. Andriamatoa Ranaivson Denis Mivady, Andriamatoa Rakotondratsimba Geoffroy, Raharomanana Fanjanirina Sylvia Andaniny, Ramatoa Rasoa Mahenina Mariette, Andriamatoa Andria Mifidy Anselme, Ranaivson Iary-Malala dia faly manasa anareo hanatrika ny fisoratam-panambadian'ny zanany ny zafiny Zo Miranto Fahendrena Rakotondratsimba sy Onjanyaina Diana Andrianaivson. Ny fisoratana dia atao ny sabotsy 20 Janoary 2024 amin'ny 10 ora eo amin'ny commune Anosy Avaratra, arahina fitsofandrano amin'ny fiangonana FPVM Anjazamarola amin'ny 12 ora atoandro. Raseheno Arlala Monika Florette, Docteur Razafy Mandimby Andrianjakarado sy Seheno Nirina Antrany Andaniny, Ranay Vomanana sy Raheny Jatovo Saondra Malala, Razafy Arson Jacqueline, Ratovomanana Fetraniaina sy Raharim-Bolasoa Nirina Entsoa Ankilany dia faly mampandrianareo fa ny zanany, ny zafiny zanany Andrianjaka Razafy Mandimby Kanto Fity sy Rahary Mananjatovo Ranto dia anamafy ny fanekeny sy anamasina ny akaniny eo anatrihan'Andriamanitra ny sabotsy 20 Janoary 2024 ao amin'ny fiangonana FPV Taninanan-drano amin'ny 12 ora atoandro. Andriamatoa Ravelson William, Ramatoa Randrianaivo Aingo Vololona Andaniny, raha mihoatra arivo Doda, Ramatoa Faramalala Perline Ankilany dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ravelson Aingo Manana Mikael sy raha mihoatra arivo Zolo Malala, izay atao mariazy amin'ny 20 Janoary 2024 amin'ny 10 ora maraina. Eto amin'ny fiangonana FPVM Taninanan-drano. Andriamatoa Rahery Ary Lalao, Andriamatoa Rajaona Hery Navalina, Ramatoa Ramanantsialonina Joelson Hery Niaina Andaniny, Andriamatoa Ranaivo Arijaona Mivady Ankilany dia faly manasa anareo hanatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany ny zafiny Rajaona Heryzo Nantenaina sy Raoly Arijaona Saoly izay atao ny zoma 4 Febroary 2024 FPVM Taninanan-drano Mpanarina amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Rakoto Manuelina, Andriamatoa Ratena Somamy Nirina Mivady Andaniny, Ravololo Nirina, Ramatoa Ravololo Nirina, Andriamatoa Rakoto Arso Emilie Clément Ankilany dia faly mampandre anareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Tina Harrison Mamy Lalaina sy Rakoto Arsoa Sarobidy Balsama.
izay atao ny 10 febroary 2024 amin'ny 7 ora eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana. Dia toy izay ireo zanantsika izay miroso ao amin'ny fanambadiana raha misy mahita ny tsy mamety ndray na ny vitsivitsy amin'ireo dia aoka izy anatona ny ray aman-dreny mpitandrina. Dia toy izao indray ireo izay taratasy izay nitona Paorina tamin'ity herinandro ity. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty anao ampandranisanay anareo fa ny ava-malalanay raha matoa ny Tsarosoa lalaonandrasana mpiandry promotion Pampangina dia nodimandry tamin'ny talata 20 janoary 2024 rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany hoy ny vadiny Randria Narmanana Gabriel ny zanany izay soloany Randria Narmanana Ando Andrianaina promotion maherin'i Jehova sampana ao amin'ny SL4 ny zafiny ny ray tapo aminy ary ny fianakaviana ray manontolo. Nofony dia efa niala tao amin'ny tranony GVI 6755 terra Akandrina soa manandrariny tamin'ny alarobia 20 janoary lasa teo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty anam-pandrenisanay anareo fa ny ava-malalanay Rary Sendra Zakrisson na Papabe dia natsony ray odiany aminy tamin'ny sabotsy 20 janoary 2024 rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany hoy ny vadiny raha vao malala Elisette dia konina mpiandry promotion fiombonana ny zanany 4 menada ny zafiny ny ray tapo aminy ny ray tapo amin'ny vadiny ny razana dia efa niala tao an-tranony tao an-tranony loa 289 bis CRS Andravoahangy Est ary efa nanomezana voninahitra teto dia nalevina tamin'ny 12 janoary 2024. Amin'ny finoana ny fitsanganana ny tena maty ao ampandrenisanay fa ny fanatsony ray odiany aminy ny mpanompo reny malalany Rasoa Ambelonivo Jeanne na Mama Jeanne mpiandry hoy ny zanany ny zafiny ny zafikeliny ny havana ray manontolo nofony dia efa niala tao miadana alasora H119 sekoly Jolimoano tamin'ny alarobia 20 janoary 2024 lasa teo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganana ny tena maty mampandrenisanay fa ny ray malalanay Rajaonarson Lijarvelo dia natsony ray odiany aminy tamin'ny 20 janoary 2024 rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany hoy ny vadiny raha ary mananirina Antiniala Saondra Sylvia ny zanany telo mianadaha ny rafozany ny ray tapo aminy ny ray tapo amin'ny vadiny nofony dia efa niala tao amin'ny Agera Morga tamin'ny 13 janoary 2024 lasa teo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty ny lazanay anareo fa niavanay malalanay Zanadraibe Lalatina Vao Arsolo dia Saondra Ramama mpiandry promotion Feizoro dia konina dia natsony ray odiany aminy rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany hoy ny vadiny Randriana Antoine Albert promotion Feizoro ny zanany ny ray tapo aminy ny fianakaviana manontolo nofony dia efa niala tao amin'ny tranony IVK 100 bis akady fotsy an-tany fotsy ary namezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana FBM Taninanandrano tamin'ny alakamisy 13 janoary lasa teo. Ary amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenisany anareo fa ny zanaka malalanay Ranayvison Nanjaka Finaritra Jessico Eliprinsia dia natsony ray odiany aminy rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany tamin'ny 4 janoary 2024 hoy ny rainy Ranayvison Élisée Hossein ny reniny Rafaramalala Juliette ny ray tapo aminy ny fianakaviana ny nofony dia efa niala tao amin'ny tranony AB 451 Ambohidrano tamin'ny
7 janoary 2024 tamin'ny 2 ora tolakandro lasa teo dia izay ireo fahoriana tonga eto ampelantanantsika Andriamanitra tompony fampiononana ny ampionona ny avantsika izay ny donam-pahoriana dia toy izao indray ireo fararakitra sy fisaorana voaray teto amin'ny fiangonana. Fararakitra voaray tao amin'ny Madame Lalatina Tompo Clara Arsendra Zacrisson dia name fararakitra 5,000 ariary. Tompoko vavy raha zanadrehibe Lalatina dia name 2,000 ariary. Tompoko vavy Rane Tsarsoa Lalaonandrasana dia name 2,000 ariary ary tompoko vavy Rasoambelonivo Jeanne dia name 2,000 ariary. Fisaorana ny fianakaviana navelan'ny Tompo Clara Rane Tsarson Lalaonandrasana promotion Papangina dia maneho fisaorana fakasitrahana feno ho an'ny fiangonana FPV Matanana Ranampandrana ny fifoazana manontolo ny promotion Papangina promotion Maherin'i Jehova ny sampana lehilahy kristianina Taninanandrano ny tapaka sy namana rehetra tamin'ny fampahirezana sy ny fanotronana ny fianakaviana. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo. Fisaorana Ramatora Voamalala Elizette sy ny zanaka manjafiny dia maneho fisaorana etona ho an'ireo tonga ny dododona paherana indrindra ianareo rehetra nitondra ambavaka ka nampiakatra ny finoanay nandritra ny fotoana namoizanay ny ava-malalanay raha Arsendra Zacrisson. Ny asabotsy 4 janoary lasa teo. Andriamanitra ilay manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo amin'izay rehetra vitanareo taminay. Ary fisaorana farany ny fianakavian'ny Tompo Clara Kotoarimanana Charles dia Kona Lola eto amin'ny fiangonana FPV Matananandrano dia manolotra fisaorana ho an'ny fiangonana FPVM rehetra tonga ny dododona paheranay. Andriamanitra ny amaly fitianareo tsirairay avy samy hotahin'ny tompo daholo isika rehetra tompoko manolotra ny fararakitra 200,000 ariary izy 200,000 francs izy na 40,000 ariary ho an'ny fiangonana hoy Neny Julia izay dekona eto amin'ny Taninandrano. dia toy izay indray ny raharahan'ny fiangonantsika mivoninahitra ao anatin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Azafady tompoko misy filazana zavatra very tia misy baiboly zany efa ela irany izy ity novery baiboly fono crocot marron dia izay tompony mba manantona ao amin'ny birao. Izay mazoto miaino radio Fiotazatsoa tokony azoto hivavaka. Izay mazoto mivavaka tokony azo famindrapoa, fahasoavana ary fitahiana amin'Andriamanitra. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo vahoaka an'Andriamanitra tonga eto miaraba nitada ihany koa na tsingeritaona naterahany ary indrindrindrindra miarabanareo radio Fiotazatsoa sy ny ekipany ho elavelona tahaka ny ramasandrany ianareo ary ho tratranitra tahaka ny volana sikitana. Tonga indray tompoko ny fotoana izay makina ny voady na ny vavolombelona velona eto amin'ny fiangonana. Indro izao Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va. Misaotranao Jesosy fa vita somatsara ny fandidinany zanakay. Ianao tompo manasitrana azy noho ny anniverseranao. Manolotra vola 250,000 francs ho an'ny dada Randrenatoandro, vola 200,000 francs ho an'ny W, vola 150,000 francs fifoazana, vola 400,000 francs ho an'izy dimianata radio, total 1 million de francs. Misaotra Jesosy. Misaotra ny Jehovah ary fanahiko izay rehetra atao anatiko misaorany anaramasina. Jesosy eo misaotra anao tompo fa nivalianao ny vavaka nataonay. Manolotra 500,000 francs fanahazo visa, 250,000 francs W, 250,000 francs androny radio, total ny 100,000 ariary. Mangataka vavaka dada Randrenatoandro. Ho an'i Jesosy, asandratra anao hatrany Jesosy ny dera ny aja ny voninahitra. Misaotra raha mbola afaka manolotra anao ny ampahany amin'izay nomenao ahy. Famindrapo isan'andro no mbola mahatoy izao ahy. Indreo manolotra 30,000 ariary,
20 000 ariary anniversaire-ny dada, 10 000 ariary ho an'ny fiangonana. Finaritra tompokonahitra ho an'Andriamanitra irery ihany noho ny taona vaovao sy ny tsingerin-taona ny dada Randrianatoany dia izahay telo mianaka fianakaviany Andriamatoa Randriamanina Dainasara Voniarisoa ary Randrianasoa Iantsa Mianiava manolotra volam-pahany vola azonay viara-panany dada Randrianatoandra tratry ny taona. Vola 5 000 ariary mitsinjara toy izao: vola 3 000 ariary ho an'ny dada Randrianatoandro, vola 2 000 ariary ho an'ny radio Fitazatsoa mangataka vavaka an'ny vola ividianana trano sy anaovana trano misaotra tompo. Misaotra an' Jesosy fa mbola nomeny tombonandro sy fahasalamana, mangataka vavaka ho an'ny asa fivelomana sy ny fianarany zanako, sy mba omeny Jesosy izay sahaza ho anay. Misaotra Jesosy, vola 10 000 ariary ho an'ny an'ny dada. Voninahitra ho anao Jesosy Tompo, misaotra anao fa anomenao fahasalamana tanteraka ka nanaovanao tamin'ny aretina rehetra. Ity ary Jesosy ny sombony indray tamin'izay nomenao ahy, vola 60 000 francs ho an'ny ahitanana ny altara deuxième étage. Misaotra Jesosy, mangataka hira 920 amin'ny bokira. Misaotra Jesosy fa mbola menao fahasalamana mandrakariva izay amin'ny toninandro-pahavelomana. Mangataka aminao Jesosy ny amin'ny tsena amin'ny mpanomponao mba ho vita hatramin'ny farany. Tiako be anao Jesosy, rabola 500 000 ariary, 500 ariary anniversaire-ny dada kely fa vokatry ny foko. Amen. Hoy ny teny soratra masina amin'ny Korinthianina 2:7 toko 7:4 ka hatramin'ny 7. Fa izao no lazaiko izay mamafy kely dia kely nojinjainy, fa izay mamafy be dia be kosa nojinjainy. Aoka ny olona rehetra samy hanao arak'izay irin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny fanitretena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Iny Jesosy Kristy Tompo misy anjara kely avy amin'ny fianakavy hampandroso ny fanjakanao. Raisy fa mpifaliana fa vokatry ny fo, vola 2 500 000 francs seky. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, faly miarabanao dada amin'izao taona vaovao izao. Ela velona ny ianao ho tain'Andriamanitra, ho tratry ny ela indrindra fa mbola milanao ny FPVM rehetra manerana izao tontolo izao, indrindra fa i Madagasikara ity misy vola kely fiarabako an'i dada ho anany 5 000 ariary. Misaotra an' Jesosy tamin'izany mahagaga nataonao tamin'ny fiainana ankonanay, tainao notahinao ity. Misaotra Jesosy, vola 10 000 ariary, dada 25 000 francs, W 25 000 francs. Raha mpisaorana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, misaotra anao Jesosy malalo fa lehibe ny fitiavanao anay, tsy takatry ny sainay ny fahalehibiazanao. Indray ary Jesosy ny ampahafolony vola azoko tamin'ny herinandro, ny herin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny malalako 3 andro eo tanteraka aminy. Misaotra Jesosy malalo, vola 3 100 ariary ho an'ny radio Fitazatsoa. Jesosy ao misaotra betsaka fa teraka soamantsara ny zanako na dia nodidina. Misaotra betsaka fa naizanao mangataka taminao dia moramora avokoa ny fikarakarana. Ny angatanay aminao dia mba ho salama tsara ny zaza ny reniny momba ny endritra anao. Ity misy ampahankely avy amin'ny mpanomponao 20 000 ariary, 10 000 ariary ho an'ny dada, 10 000 ariary ho an'ny mpitandrana any ambanivohitra. Misaotra Jesosy. Rakoto Malala Zambario, 3 taona ny 12 janvier 2022. Rakotondrasoa olona valina 20 taona tamin'ny 16 janvier 2022, mba hitombo fahendrena sy fahalalana ary fahaizana. Misaotra anao Jesosy noho ny fitondranao anay mianakavy ary ny hainy vavaka ianao, mba harovy amin'ny fahavalo aretina isan-karazany tsosa izahay, sorabola 40 000 ariary, fahafolo-karena. Misaotra Jesosy. Jehovah Tompo ny heriko amin'ny fiderako efa famonjenay. Misaotra Jesosy fa efa namonjy anay tokoa ianao tamin'ny aretina, tamin'ny fiainana. Nambininao tamin'ny varotra nataonao izay vola 8 000 ariary bonane sy bon anniversaire ho an'ny dada. Misaotra Jesosy fa nomenao hery sy tanjaka, fahasalamana izay telo mianaka mangataka vavaka amin'ny dada, mba ho vita soamantsara ny taratasy tany, vola 40 000 ariary, 20 000 ariary bonane an'ny dada, 20 000 ariary mahantra amin'ny fiangonana. Jesosy malalo, misaotra anao zahay nahatratra ity taona vaovao ity. Misaotra ny amin'ireo fitahina marobe mangataka izay mba azo vola ahafahanay mividy ilay fiara nangatanay taminao, dia mba azo soamantsara izany fiara izany, ampahafolo-karena 45 000 francs,
mangataka nira 480 fpm ho any radio Fiotazatsoa Pasitera Miora Lalanjato ary Natasa. Ho an'ny dada malala mba mangataka vavaka famarary rainy foana aho sady manao dializy foana ka mitady fanasitranana avy amin'i Jesosy aho fa tena mijaly mihitsy manolotra voady 10,000 ariary ho an'ny dada. Iny Jesosy misy vola 10,000 ariary atolotra anao noho ny nampisehoana ny voninahitra ao tamiko, misaotra Jesosy. Amen. Misaotra ny Jehovah ary fanahiko izay rehetra atao anatiko, misaotra ny ara-masina. Dia Tompo noho ny fitiavanao anay dia aminao mangataka mbavaka amin'ny avitan'ny fanamboarana ny finition ny tranonay. Ity vola 12,000 francs fahafolo-karena entina anaovana ny tablio, misaotra Tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra parainy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ity Jesosy misy vola atolotra procession tamin'ny fandraisana fona raha izao vao navita nanolotra ho an'ny dada Randrenatandro, misaotra Tompo. Vola 2,000 ariary raisy Tompo avokatry mivoka. Fa ny fahasavan'Andriamanitra natoy izao ahy sy ny ankonako atolotra ity Jesosy raha kosaronao anao 10,000 ariary ho an'ny dada tamin'izay tahin' Jesosy ny fiainanay dia mbola mametraka ny fiainanay rahatan'izay dia mba tsahio Jesosy amin'ny zavatra ataonay rehetra. Tsy soratra vola 5,000 ariary, tsy soratra vola 5,000 ariary. Misaotra anao izay Jesosy fa mbola narovanao ka nitaizanao amin'ireo indray mifona aminao izay fahatateranay rehetra mangataka eo ambanin'ny fitantananao Jesosy ny foana ny fiainanay rehetra vola 5,000 ariary. Fa tsara sady mpanao ny tsara ianao Jesosy ka mamindra fo isan'andro mangataka vavaka ho an'ny asa andavanandro 10,000 ariary radio Fiotazatsoa. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany, misaotra noho ny tombonandro sy ny fahasalamana indrindra Jesosy amin'ny ampahafolony sy ny pensionko vola 11,600 ariary ho an'ny W, 10,000 ariary raha mpisaorana tamina ahafahan'ny zavikeliko baka dia misaotra Jesosy dambany 21,600 ariary. Misaotra Jesosy fa ansitranao ny zanakay faran'izay tsy mendrika indrindra izahay kanefa namindranao fo vola 50,000 ariary, tsy soratra vola 1,000 ariary. Voninahitra anao ry Andriamanitra tahiny dada Randrenatandro San Josefa ka nanome azy tombo-taona mbola homba azy mandrakariva ianao tombonandro fahasalamana fahatsiarovana kely ny dada 75,000 francs. Misaotra Jesosy tamin'ny natratrarako ny tsingeritaona naterahako mangataka vavaka mba ho tonga soamatsara ny zazakely vola 10,000 ariary, 5,000 ariary any dada, 5,000 ariary ho any manitra amin'ny fiangonana. Maty indray mba aty azy io tamin'ny herinandro teo koa nampitondra teny ahy izy fa tena rera-tsainy fa mba mangataka vavaka. Izaho moa mpanompon'Andriamanitra rehefa nampaherezika izy indro vola 10,000 ariary ho an'ny dada tamin'ny tsingeritaonany. Misaotra Jesosy. Misaotra ny Jehovah lalandava aho ambavaka mandrakariva amin'ny fiderana ahy. Misaotra betsaka Jesosy fa teo anelanay foana ianao miainso ny vavakay. Indro aho manolotra ny ampahafolony tamin'ny ianao anay hatramin'izay vola 120,000 ariary mitsinjara toy izao 60,000 ariary eo an'ny dada Randrenatandro, 20,000 ariary ho an'ny Manitra, 20,000 ariary ampanadio ny fiangonana, 20,000 ariary ho an'ny W. Mangataka vavaka mba amen'i Jesosy tany sy trano mba hanofa trano intsony ary fahendrena ho an'izy 10 rahavavy ary mba handeha hatramin'ny varotra izay atao. Misaotra betsaka Jesosy, tiako be anao. Amen. Manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Mba mangataka vavaka avy amin'ny dada mba ho totoza soamatsara ny faniriana hanao trano amin'ity taona ity ka indro misy vola kely 2,000 ariary atolotra ho an'ny fiangonana. Tsy soratra vola 10,000 ariary ho an'ny pastera dada 10,000 ariary. Fa anaty mpisaorana ho an'i Jesosy, tiako ianao Jesosy vola 100,000 ariary ho an'ny radio. Jesosy indro izao manolotra vola kely ho anao Jesosy, ianao malala ny atsaiko ity 4,000 ariary, tiako ianao Jesosy. Voady avy any La Réunion Pradon, cadeau d'anniversaire ho an'ny dada Randrenatandro. Misaotra anao Jesosy noho ny fitahianao an'ny Pradon kely natratrara ny 2 volana omaly. Amen. Vola 10,000 ariary. Tsy soratra vola 20,000 ariary.
voninahitra ho an'Andriamanitra avy indrindra misaotra anao izay Jesosy noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao anay tamin'ny herinandro iny noho ny heritaona any ainy ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra misaotra Jesosy ho an'ny radio fitazatsoa vola 25 000 francs. Misaotra Jesosy ny famindraponao fa mbola mahatratra izao taona vaovao izao mangataka fahasalamana tanteraka anao amin'ny ankonanao rehetra. Sorabola manototra vola 5 000 ariary radio fitazatsoa anao livraison izay fantatrao fa mety ho anao Jesosy. Misaotra Jesosy tamina zon'ny heriniaina diplôme DTS sy licence tamin'ny 14 janvier 2022 teo mangataka asa fanaraka amin'ny sitraponao vola 33 000 ariary atolotra ho an'ny manitra ny fiangonana. Izay ny voady teto amin'ny fiangonana. Ny teto amin'ny rez de chaussée 270 premier étage raiky amin'ny telopolo deuxième étage 5 quatrième étage 20 fitambarany 900. Izany no midika fa mbola mirozaka amintsika mianakavy ny fahasoavan'Andriamanitra dia samy tahiny Jesosy daholo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia misaotra ny mpamaky voady sy ny mpilaza raharaha izany preuve fa miasa mihitsy Jesosy eto amintsika eto amin'ny FPVM eto Taninanandrano. Dia mampitombola amintsika mandrakarivany fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia voalohany dia manatitrantitra ny fiarabana any dada ray aman-dren'ny FPVM maneran-tany natratra izany anniversaire izany ka dia firarian-tsoa dia ho aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny Tompo dia mba hitohy hatrany ny asa rehetrarehetra ary mbola hiroborobo hatrany ny asa izay atao ho voninahitr'Andriamanitra eto amin'izao FPVM izay misy antsika rehetrarehetra izao. Manarak'izay koa dia faly miarabanareo ao amin'ny radio Fiotazatsoa. Tsy ho lava teny amin'izany fa dia mirary soa anareo koa natratra n'izany 5 taona izany engane mba hiroso hatrany mba hatratra n'izany tanjona lehibe izay tratrarinareo izany satria zavatra tsara indrindra zany entina hitoriana ny filazantsara zany le mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe mitoriany teny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ka dia hita mihitsy ianareo fa miezaka foana mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa mba hananany olona fiainana hananany olona finoana ary indrindraindrindra mba hitomana ny olona anatona an'Andriamanitra. Avy hatranintsika dia hiroso amin'reto filazana ireto satria efa ao anatin'ny fotoana izay fanomanana ny fifidianana amin'ny diakonina vaovao itsika izao ary dia efa entanina ny amin'izany ianareo rehetrarehetra izay liana sy hanao izany satria engane mba hiazakazaka isika mianakavy andray andraikitra ny amin'izany satria asan'Andriamanitra izany ary Andriamanitra dia mitady antsika araka ny teniny hoe iza mba andeha ho irakay dia mba valio izany hoe ty aho irao aho. Dia ity ny filazana manaraka izany. Ny braon'ny fiangonana ren'ny Tezamita Taninanandrano izay tarian'ny pasteur dada Randrenatoandro Jean Joseph dia mampafantatra ny fiangonana fitandremana Taninanandrano fa isy ny fifidianana diakonina ny 20 ny volana marsa ho avy izao 2024 koa dia antsoina ny solotenany braon'ny fiangonana reny ny Tezamita Taninanandrano braon'ny diakonina solotenany fifoazana solotenany efisaty ary solotenany mpandray fanasan'ny tompo hanolotra olona efatra avy andravitra izany komity mpifidianana izany izay vory sahady miaraka amin'ny brao fohy be ny alakamisy 20 ny volana janvier 2024 amin'ny 4 eto amin'ny fiangonana riana voalohany porte 105 ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery any manosiny amin'izany dia ny filohan'ny diakonina nitony ary indrindra ny filohan'ny FPVM maneran-tany dia ny pasteur Randrenatoandro Jean Joseph. Dia mifandrindran-dalana any amin'izany dia efa voaomana sady ny tetiandro mahakasika an'izany fifidianana izany dia vakiko eto izany. Ny 17 ny volana janoary dia atao peta-drindrina eto amin'ny Taninanandrano reniny ny lalam-pifidianana raikitra. Ny 17 ny volana janoary ka hatramin'ny 9 ny volana febroary dia hovakina eto amin'ny filazandraraha amin'ny fiangonana ny fanatanterahana ny fifidianana diakonina eto amin'ny fiangonana amin'ny 20 marsa 2024 hovakina amin'ny fionamben'ny mpiandry sy mpiomana ihany koa zany vaovao izany. 12 ny volana febroary amin'ny 2 ora sasany tolakandro
izany hoe ao aorianany fivorian'ny mpiandry rehetrarehetra izany dia misy famorina ireo mpilatsaka hofidiana rehetra ka nomezana azy ireo nidinika voalohany izany hoe D1 izay moa filazan'izay dinika voalohany zay rehefa avy eo omena ny fiche de candidature numéroté iray isan'olona tonga andro iray ihany io fizarana io fiche de candidature io. Ny 14 ny volana febroary kosa hatramin'ny 9 ny volana febroary fandraisana nidinika faharoa D2 ireo dekona rehetra vao nirotsaka hofidiana na ny amperinasa ary amin'ny koa no anangonana ny atotataratasy voalaza teo ahitana ny braony fiangonana reny tetezamita braony dekona ny chef de groupe no mandray nidinika amin'izany D2 izany ho an'ny dekona tranainy satria ny chef de groupe ny malala ny fiainana zay nataony dekona tsirairay avy nandritran'izay mandala asa izay ka ny chef de groupe no mandray azy miaraka amin'ny braony fiangonana reny tetezamita sy braony dekona fa mielokelon'io dia mandalo amin'ny ray aman-dreny dada Randrianatoandro makasika an'ireo dossier zay misy atsika rehetrarehetra amin'ny sary ireo dia ho hitany daholo ny amin'izay fantany rehetrarehetra makasika an'izany. Faharoa manarak'izay 20 ny volana febroary dia atao petadindrina ny lisitra vonjomaika misy ireo mpirotsaka vita dinika D2 ireo miaraka amin'ny sary tapaka eo amin'ny anarany tsirairay avy dia eo anatin'izay dia ho hitan'ny olona daholo izy ry izy tia mba nanany olona fisainana hoe retindray zany no fidiana. Manarak'izay 17 ny volana marsa dia aseho amin'ny mpandray fanasan'ny tompo ireo vita dinika faharoa ireo ary dia ny 17 ny volana marsa fanaovana petadindrina ireo lisitra tena izy misy ny sariny tsirairay avy ny anaran'ny mpirotsaka ho fidiana dia ny 20 ny volana marsa 2024 fifidianana amin'ny fotoam-pivavahana telo dia isy fifidianana mandritra an'izay rehetrarehetra izay dia mifampahafantarana moa dia fandeha daholo araka izay azo atao ka dia manintana antsika rehetrarehetra indrindra fa ianareo izay tanora satria mila anareo Jesosy araka ny teniny hoe manompoan'i Jehova amin'ny herinao rehetra amin'ny tanjakao rehetra amin'ny fisainanao rehetra amin'ny herinao rehetrarehetra ka dia samia miezaka ny amin'izany ataovy izany asan'Andriamanitra izany fa izany no ahafantaran'Andriamanitra fa mpanompony ianao ilainy ianao amin'ny asan'Andriamanitra ka dia mahireza daholo tompoko. Izay ngamba nazo ambara fa dia mandeha dia mandeha ny fotoana sotra indrindra tompoko. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny amin'izay vaovao rehetra izay nambara teo izay tsara ho fantatsika rehetra ho fampandrosoana ny fiangonantsika. Misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa ny amin'ny fahatserovantsika ambavaka ny radio Fiotazatsoa ary indrindra ny ray aman-dreny dada Randrianatoandro ihany koa. Niaraka nanompo an'Andriamanitra tetontsika isika mino fa ny tompo nahitatsika sy naheno ny feontsika rehetra tamin'ity androany ity sy izay rehetra fanoloran-tenantsika nataontsika ho azy ka dia amarana ny fotoana isika dia ataontsika ny hira nangatahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo ireo izay nangataka mba hoentina mbavaka dia hitrotroambavaka nyreny fangatahana reny isika rehefa avy eo. Hira fa 700 no ataontsika ny andiny voalohany ataontsika mialohan'ny vavaka sy ny tsodrano ary ny andiny faharoa ao aorianan'ny vavaka rehetra sy ny tsodrano iara hitsangantsika rehetra. Famonjena
lalana zay vitana ny adisojo navelana tena fakao mandrakiza Jesu malalo pamunjisu Indoniaku rasuanda verukanumpu verukanu vulukanda iara ivavaka isika rehetra sotranao zary Andriamanitra io fa na dia Andriamanitra ary ianao dia mijery sy miara-mitoetra ary miaino anay olombelona fombanao ary tianao mihitsy ny miresaka ny mampiasa maniraka anay ary zany no antony zao fivoriana masina zao nanavaozany tsirairay mifanoloran-tenany tamin'ny alalan'ny ireo tonombavaka sy fanatim-panahy samihafa zay naneren'ny fanahy azy tsirairay avy ho voninahitra ao reny rehetrarehetra reny sotranao zay satria nahatratra 5 taona ny radio Fiotazatsoa radio amin'ny fiangonana nentinao nampahery ny vahoakanao rehetra tao anatin'ireny lalatsarotra ny diavina teto amin'ny firenenay teto amin'ny fiangonana no ny amin'ny valaretina maro sy ny tranga maro samihafa ianao mahatanteraka zany dia faly zay nahatratra zany 5 taona zany ny radio maro tsy takatry ny fisainanay ny fahatsaranao na tonga amin'ny mpanomponao nanao fanatim-pisaorana voady samihafa na tsy ary manokana zany fanambinanao azy zany na tamin'ny nandalovana fandodina ny taratasy nalaina mba naovana viza ny tamin'ny nahatsiarovana reo tsingeritaona samihafa fahasalamana sy ny famezam-pahasoavana maro ny amin'ny fiara ny amin'ny fahafaham-panadina zany rehetrarehetra zany tsy hain'ny fisasaran'olombelona nampina fa nomenao maimaim-poana ho an'izay nangataka ho an'izay nitaraina ho an'izay nitalao noentina teo anatrehanao indrindraindrindra ny fahatsiarovana izany tsingeritaona taom-baovao nomenao ny fiangonanao menao andady Randrenatandro Jean Joseph fa tsarovana manokana mihitsy amin'ity androany ity zany rehetrarehetra zany fahasoavana lehibe mahatretrika ny fo mahatretrika ny fanahy atsiarovana hoe mbola miaino anay le Andriamanitra ay ary velona de velona ny Andriamanitra zay ivavahanay Jesosy zava-dehibe zay fankasitrahana ankasitrahana anao tsy misy fomba n'olombelona ahafahana manakalo zany na manambarana zany fihetseham-po sy etsim-panahy ty anatinay zany fa fankasitrahana iombonanay ny fisaorana anao manao hoe misaotra Jesosy misaotra Tompo olombelona nefa zay fa tsy mba anjely mbola misy zavatra faniriana be dehibe any anatiny fosiny fanahinay tsirairay na izay voalaza tao anatin'ny taratasy na ny tanatin'ny fon'ny olona tsirairay ianao amaly zany anome fahasalamana anome vola ividianana ny tany anaovana ny trano ikarakarana ny taratasy rehetra ampitombo ny tombontsoa zay mihoatra ny efa tombontsoa mimenao ny amin'ny fitahina sy ny fahasoavana ny amin'ny asa tanany tsirairay ny amin'ny fahasalamana zay
angatahn'ny mpanomponao eny ho an' Jeremiandro taranaka omenao zany satria ainao atao zany tompo. Tsy misy tsy ainao atao ary ianao no efa nanambara taminay fa manana fahefana, manana hery ny teninao Andriamanitra, ka zay teny fikasana rehetra no renesy ny mpanomponao tamin'ity androany ity dia ho tanterahanao aminy zany a mba hahafaly azy satria sitrako ny mahafaly ny mpanomponao. Andriamanitra tsara ianao, manomana ny tsara rehetra ho amin'ny mpanomponao. Mety misy tsy voalaza Jesosy a teo anatin'izany fanambarana rehetrarehetra zany, misy etaeta-po any anatinay ihany, tsy aina dia nanoratra azy fa miresaka aminao zany mba ahafahana mamoaka izany eta-po zany. Fotoanan'izany zao na dia fotoana vitsy ihany azy mangataka aminao a mba tetezony W rehetra na ny kely na ny lehibe, mba velao zay hitanila eo amin'ny tongotra eo masina dia mba raiso ny vavaka ataony tsirairay a fa ataonay zany ho fanomezam-boninahitra anao a ary mbola ho tokonay fa miaino anay ianao. Misaotra Jesosy, maro zay fangatahany zay fa tsy mitsaritra zay mangataka ho an'ny ray aman-dreninay, ho an'ny dadarandrenatoandro zany Josefa manokana ny hitahinao azy, ny anasoavanao azy, ny anomezanao azy zay rehetra tokony ho azy mihoatra n'izay efa nomenao hifaliany ary mbola ahirezany ny amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny fiangonana sy izahay mpanomponao. Ny mpiara-miasa amin'ny rehetra, ny fiangonana rehetra, ny sampana rehetra hoentiny eo anatrehanao mba ho jeremy masinao fa fantatray dia fantatray fa miaino anay ianao araka ny teninao hoe ny masika sy ny foko dia eo aminareo mandrakariva, ny sarotra eo aminareo eto te amiko, fa raha miantso anareo dia hamaly anareo dia hamaly tokoa ianao, dia hamaly tokoa ianao. Misaotra Jesosy, izay no tonom-bavakay iombonanay sy arahanay ka angatahanay aminao hoe Jesosy io miaino mivavakay, dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Rainay ozy any an-danitra ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay anio ny anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy ary mifampina sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisiny tsodrantinoana amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana amin'izao herinao zao fa ny tompony efa nahitanao fa tsara ianao ary nahitanao izy fa mahatoky ianao ka afaka manao zavatra tsara ho azy Andriamanitra. Ko mandehana amin'izao herinao zao aza matahotra fa ho Jesosy ombanao ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo zao. Misaotra Jesosy, ary hitady anao ny fahavalonao, hikatsaka anao zay miady aminao fa tsy ahitanao izy, fa ny tompony efa nyteny anao mitoery eto amin'ny tongotra ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoera-tongotra ao, ka ireny no andady eo anatrehanao fa ianao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra efa ho ataony aminao, dia fahasoavana anampy fahasoavana, fitahiana anampy fitahiana. Misaotra Jesosy, ny derany aja voninahitra kosa sandratra ho anao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Tany ny foko ry Jesosy ty fa zaza tsy mahasaraka anao. Tany foko ry Jesosy ty zaza tsy mahasaraka anao, mbola malemy mora mandeha
palalo pamonjy soa indoniako raisoanda verukanompo verukano volokana ho tanteraka tokoa an'izany voninahitra ho an'Andriamanitra reriany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro endriky ny voninahitra ny tany rehetra. Amen. Mahereza tompoko, mahereza trano. Menurut si mapiana